Ankafaliana tompolasy tompoavy no iarana amintsika rehetra ho amin'ity alina ity tonga soa isika rehetra atao anatin'izao fandarana l'invité du jour eto amin'ny Real TV Madagasikara zao amin'ity zoma alina ity ankasatsika ny mpanao gazety izay nitondra ny fampahalalam-baovao teo ary manasantsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany miatsakasaka ny raharaham-pirenena eto Madagasikara hitatsika ny zavanisy teny amin'ny Novotel tamin'ity androany ity ny fanambarana hatramin'ny moaly teny amin'ny Alliance izany indrindra no nanasantsika vahiny manokana ao amin'ity alina ity andriamatoa Andriamseza Alain izay filoha nasionaly ny IFIM eto Madagasikara miarabanao tompoko ary Marisona Androso natefra Yarabanao andriamatoa Alain Andriamseza misotranao nakirasan'ny fandarana fantatro fa mbola nanatrika ny fivirina tany amin'ny Novotel ianao hatramin'ny ariva teo torak'izay ihany koa no maly mafimafy ihany nandrisa lahatra anao hoe andao aloha hiresaka satria tena miazakazaka be izy ary ranomarina mitodika any amin'ny mpanohitra ny maso zao tontolo zao anatin'izao raharaha eto Madagasikara zao ka raha loatra raha nanasanao anatin'ny fandarana amin'ny ity ality mankasiaka anao tompoko nanaky ny fanasana ary miarabanao ihany koa miaraba ny mpijery ny fahitalavitra sy ny mpieno radioan'ny Real TV sy ny eto Antananarivo tsy ny any amin'ny province fotsiny fa irako zao tontolo zao satria efa hitako fa efa manerana zao tontolo zao mijery anareo maro-panaraka ty mpanaraka ty fandaranao ty gasikara zay no mahafinaritra makato moa efa miantso anao fa le rahapirenena miazakazaka marina ary be dia be ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao sy ilaina fandinihana lalina sy ilaina fahendrena sy fitiava-tanindrazana ary fahaizana politika koa satria ohatra ny zavatra eto io misy tsy maintsy fahaizana foana ny zavatra ka dia alohan'izay aloha le miaraloha amin'ny vahoaka malagasy amin'ny baolina kitra omaly ohatra ny mavesabesatra ihany telon'oatra aty amin'ny tanitsika ilaina feritreretana zany satria za tena anisan'ity baolina kitra ary efa filohan'ny baolina kitra tao amin'ny Saint-Michel ako taona maro anisan'izany niaraka nanarana ny Saint-Michel ty Saint-Michel nalaza be nisan'le baolina tamin'ny Zambie iny raha taditinao tamin'izany sy raha tisy fanantenana ny olona dia nihitsana moramora ny Saint-Michel anivo koa ny rafitry ny baolina satria tonga ireo le orinasa izay manampy ny mpanao baolina Saint-Michel moa collège masina pera no fatarany olona azy dia efa mazava azy fa tsy dia manambola loatra ary mopera tsy nanaiky mihitsy hoe misy sponsor Saint-Michel dia niova le taren'le baolina kanefa nandraindraiky tsy hoe andao ampiakarina kely tamin'izany taona zany efa ely zany efa nisy fotoana mahery dia tafaverina première division ny Saint-Michel ary mbola première division izy zao raha tsy diso hatramin'izao niaraka isorako amin'izany moa zany niaraka nanao an'izany ezaka zany dia namako Charlot golina Saint-Michel teo aloha sy tompoko lamika izay anisan'ny tena nilaza tao amin'ny Saint-Michel koa zany izay telo no niarany salahana zany ary nisy fandinihana zay no mahatonga amin'ny resaka baolina nisy fandinihana inona mola zany malemeny le ekipanao inona mampamafy azy ahoana ny fomba filalao zay zany ny anisan'ny zava-dehibe tsy maintsy jerenao zany ary indrindrindrindra tsisy zavatra tongatonga zao ohatra ny fianarana rehetra ihany ny baolina koa anisan'izany dia ny fahazara-tena dia zava-dehibe nitsapako omaly raha za dia hitako hoe tsy ampy herin'le ekipatsika asa raha zokony loatra le olona manao na tsy titulaire izy zany tsy tompo-toerana izy any amin'le club ilalovany dia kely ainy etiny eo ambonin'izany koa roa andro angamana telo andro izy teo no nifankahitana zany nifampasipasy baolina teo dia zay kanefa ny tena olana amin'ny baolina kitratsika dia le mifanandina antsika tsy maintsy miditra ray matetika miara amin'ny lalao amintsika dia olona ny vatana no tena lalaoviny ary nisy valopolo isan-jaton'ireo zany tokony hoe ny malagasy dia baolina anglisy daholo ny lalaoviny dia fa mazava aminao an'izany fa ny azy na hatramin'izao ny anglisy any aminy dia ny herim-batana dia ny centrazy dia mampiasa ny alavany izay vao mandeha ny teknika tsika nefa tsy mitovy amin'izany fa ny hitako mitovy amintsika zao dia ny Espagnol ohatra ty izy ireo koa kely ireo raha mihoatra any Europa any dia mahita hoe zany na tonga ny Saint-Michel nalaza tamin'ireny le hoe tolotolotra madinitsinika na petit paquet kanefa tsy ampy tsony zany satria tsy maintsy misy olona afaka mamono baolina ianao
tsy maintsy mila olona misara mandefa baolina amina tolotra faran'izay tsara ianao mandeha azahoany mamono baolina ireo ny tsy ampy-antsika ireo ena makasika ne oto miseza fa tsy mandresantsika sy actualité maly hatramin'ny androany resahana foana zay alaoha tsy tenanao teny tsy anao teny tsy anao teniny eny amin'ny arabe fa misy miteny hoe tsy lambony tena fa miteny hoe miala pa zay fa anisan'ny adihevitra koa miresaka ny baoliny alain ataoko tsara ihany resaka hoe mpanazatra Nicolas Dupuis marina mba enikely ny hevitra fotsiny amin'ity mpanazatra na ny sélectionneur atsika Nicolas Dupuis ty ao anatin'izy efa nandefa somary nandefa anina kely any adihevitra tao anaty Facebook ary ngamba maro be ny namaly ary mitovy daholo mivaly teny zavatra nalefaka toy izy hoe manahirana amintsika gasy ange nalany izy PDP mitomany averiny izy PDP mitomany inona ny atao zay zany de PDP nanao marina mihitsy zany tsika marina manahirana fa izy teny hoe hiala amin'ny septembre nalagna na qualifié na tsy qualifié izy ohatrany efa mazava ho azy ange fa hitany fa efa tsotsony le veriny napalaza azy tamin'ireny karamany angamba sisany ao fa ny baolina raha nanomboka tamin'ny quart de finale igny de jerenao tsy tonga an'le baolina malagasy de hitako fa tena tsy tongana be ary za mahita hoe raha reny quart de finale malagasy reny misaotra ny amaty tsika fa raha tsy amaty ny folo mety tsy tonga tamin'ireny tsy fantatro samy manana ny resaka zany matsapan'izany ahako zay nataoko hoe tokony hiverina amin'le baolina ireo zao fa misy tanora efa miakatra le nanao saniny reny marina fa tsy azo atao kosa aloha ny manainga fa ny BDP tsisy professionnel rehefa tena tonga amin'ny professionnel zala nezake dimapolo isan-tato faravakely ny professionnel atao le tsika vitsikely ny atsika ka rehefa eo daholo ny professionnel eny mety tsy tovontsony le baolina zay koa zava-dehibe fa ireny no atao osature ozy mivazana reny no atao fototra an'le ekipa atsika dia afa amin'ireny amin'izay maka an'izay manodidina azy manatsara azy dia efa mbo misy fahazarana milalao le ekipa za nanakevitra mihitsy mbo nieritreritra tany hoe maninona moa ny ekipa nationale malagasy ireo raha zay tena atao ekipa nationale dia atao fonctionnaire dia mandritra ny taona izy miaraka milalao baolina foana mandrapisin'ny compétition manaka tsisy lalàna manaka anany zany ka maninona tsy mpampiasatsika zany zay mety azontsika aminao tsika manam-potoana de maninona ny joueur atsika tsy avela miaraka amin'ny lalao foana izy afaka minona amin'ny club izy fa pareary io de verzay ny mety azahoantsika an'io coupe d'Afrique io mbola tsy miresaka coupe du monde koa raha satria tsika kinga tsika mahay baolina fa eo amin'ny vatana sy le fahazarana le mpamono baolina zany no hitatsika mihitsy hoe misy lesoko amin'izao fotoana zao famonona baolina nge ao ny talenta fa ao koa ny fahaizany ny entraînement de meko tokony hiditra amin'izany amin'izay tsika amin'ny akademie misy akademie eto tokony mihitsy atao inona demi PDP sa zao mahita fa PDP mihitsy ny ao ampovoana artiny malagasy mihitsy mizoe manao baolina ao ampovoana io fa ny any amin'ny lolarana tena mpamono baolina tsy ampytsika amin'izao fotoana zao ena ary andriamatoa ala andriamasina mialatsiny aloha fa actualité iny tsy maintsy anyresantsika kely finikany zany rehefa zany zay le tetavinao hoe aloha nidirana am'izany alao hiala le mpanazatra de alao hiala de hisolo mpanazatra hafa am'izay rehefa tsy mety zao ny mibahirana 2 minutes vao lasa faharoa fotsiny izy tao amin'ny ao amin'ny championnat am'izao de fa tonga de nalany teony eo ny entraîneur nefa naresy amin'ny PSG zay fotsiny zay natany tenenako an'le resaka teo moa tsy nitsinao ihany fa zany hoe mibikevitra zany ianao ianao alao ialy Nicolas Dupuis ialy septembre eny ary topoka raharam-pirenena enjakenjana be izy ty andriamato alefaso ny jus natoraly avy amin'ny tsirony tany ny zavatra misy loha zany dia ireo tranga sy ny fivirina maro samihafa tena mialohan'ny idirako am'izany tena mba te antany satria be de be ny mpiandra atsika androany andriamatoa alay andria miseza ny mantany tena ny makasika anao ty de za zany fantanina mahitsy de mba mivaly tieny mahitsy aza manao langazina politicien fa mahitsy mbola RMDM ave anao topoka mbola RMDM mbola filoha lefitry ny RMDM mbola manohana ny filoha marika Ravalomanana ave anao ny RMDM de tsy manohana ny filoha Ravalomanana miaraka miasa amin'ny filoha Ravalomanana ny filohan'ny RMDM mantsy dia fantatra fa ny filoha Ravalomanana
miaraka miasatsika miara-miasa ho an'ny tanindrazana zay no izy fa tsy voatery hoe ary efa nanao an'ny fanambarana an'izany zay hoe tsy voatery hoe ny folono ny tsy maintsy toanana fa rehefa tonga ny fotoana azy anovana an'izany a dia mifandinika dia ho hitatsika hoe inona ny atao zay nge le maimaiky zay ny tena olana amin'ilay izy lasa olona ny eto amintsika ary zany zao hitako tsapako mihitsy na tamin'ny fivorinana atao teo olona ny lasa zava-dehibe fa tsy ny foto-kevitra olana be io tamin'ny firenena zavatra nandeha ma tsy nisy andreny le fanambalana nataon'ny V5 reny ianao tsy folona fonaliny ifilm nisy tafiditra tao anatiny anareo dia mandeha amin'izay le fanapa-kevitra dia ianao milaza fa hoe tsy mifanarana reny fanambaran-dreny a nefa ny ministra izay niara-dita aminareo niaraka nanao fandarana manokana tamintsika tao anatin'izany zavatra zany ka zay no manahirana anareo mpanao politika tony ma tsy ao anatin'le zavatra mihitsy omeo fanazavana rehefa aoka mpanaraka ny fandarantsika tsy dia niteny firy an'izany satria everiko fa ndraindray ny hevitra mety tsy mitovy mbola misy fotoana azoazona miresaka azahoana mamany olana dia tsy teny miresaka loatra n'izy io hatramin'izay fa misy tokotrany eo aminay eo amin'ny film amin'izao fotoana izao zay mieritreritra hoe zavatra fa ny tokony atao dia niditra tao amin'ny V5 sady nandefa délégation tsy nety mivory tamin'ny V5 fa nandefa délégation noho ny antony maro satria ny antony dia zao andeha hiaraka ho aiza anao inona ary inona ny tanjona zay ny valiny aneko anareo zay aloha ny voalohany dia niteneniko reo olona reo tamin'ny fotoanany tenenao aloha anao convention tsika ataovy aloha fanarahan'ny mpanohitra dia avy rehefa hitako hoe ho aiza inona no entsika ho amin'ny firenena fa raha ndendeha fotsiny amin'izao ohatran'io dia tonga atao dia hoe tsy mila nuseny io zay dia mivoaka okaloha inona le problème amin'ny André Amsezalain amin'ny fanambarana V5 tonga dia itsio zany le resaka somary miodana kely matsy dia mazava be mihitsy za tsy manana everiko aminao fa tsy niseny mihitsy ny problème amin'ny maseny azy io tsy izy ny problème fa ny lalàna zay manondro azy ny problème zay ny lalàna zay ny fomba nanondrona azy ny tsy mety fa tsy olona sy hoe alao ny seny dia zay tsy zany mihitsy io ary tsy mahavany olana zay fa miala rakoto dia misolo an rakoto zay ny voalohany faharoa nisy ange ny PSD dia nitsangana ny RPSD ny RMDM ny nitsangana ny TRMDM nitsangana ny Arema dia nisy ny Arema vaovao nitsangana ange ny team dia nisy ny CR team nisy foana zany teto Madagasikara amin'ny fomba fanaotsika politika fa na dia zany kosa za dia malahelo any ao anatin'ny seni ianao zay angatahanao ny seni hoe tsy ekenay fa tsy mampiseho ny mangarara sy ny tena fahitsiana ka any amin'ny fifidianana madio tao amin'ny film nge nisy fifidianana Gasikara natao fifidianana ino fifidianana flo ny film dia natao fifidianana olona zato mahery ny tao ngamba roso zato na telo zato izay natao ny fifidianana imasomaso natao fifidianana miafina ny vadiko zato nyn'le olona mifananitra tamiko anankiroa zany hoe ray anazy dia ray tsy fantatro na anizaniza fa zay ny zava-misy dia ianao ilaza rehefa aveo ho any amin'ny seni ianao ataovy madio ny fifidianana nefa ianao zay ny vatonao tao dia ahoana nafana mirepresenté an'le film nefa tao iza aloha za manokana dia nafarana tsara mihitsy hoe olona ray ary bady zaray isaky ny antitena ny isaky ny vondrona zany hoe nandeha ny V5 dia tokony olona ray misoloty anazy raha mandeha ny film dia olona ray misoloty anazy mandeha ny film dia olona ray misoloty anazy zay ny nataonay satria zay any an-tranon'olona dia narahanay zay tonga zay tsy matetika mitonga ary mivoaka matetika rehefa tsy miady reza fa nipetraka narahako ny adevitra tsy niteny mihitsy fa nyenina leriko teo mitovy amin'ny ataony FFKM dia nandinika amin'izay hoe ahoana re ty zavatra ty zay natao kanjo ambonareo hoe ny anina sy anina dia tsy mila ny seni ary voaka dia gaga sady manahirana le satria le olona miteny sady atsy no atsy tsy hainao tsony tsorona ny resaka andriamatoa André Amsezalain amaranatsika anazy tsy atro zany matsy tsy raha vanitsy ny film hitanao ty azao président ny film tsika politika andresaka rapport de force ny atao hoe politika matsy ka zay no ataoko kanareo ao anatin'izy matsy ray anakory ny vato azony any anomba ny film tika ve zany fa tsy miombikevitra amin'ny fanambarany ny V5 ianao raha tsotrika zay natonga le resaka tsika tsy miombikevitra inona no mahatonga anao tsy miombikevitra atao anatin'le izy tsy mazava ao aizany lalaka le za konge tsy hitanao teny amin'ny etsy iresaka an'izany tsika horesantsika mihitsy iny ka tsy teny amin'ny intsika io satria tsy miombikevitra aloha hatramin'izao amin'ny zavatra atao mazava be ny aiza ny fanarahana manao ana miteny an'izany
nandegny tamin'ny 72 député gasikary ianao efa teo anao tamin'izany za efa teo tamin'izany tsy miady ny démocratie andaotsika hiady ho an'ny démocratie analany erajonary mampianina io 63 moa zay 72 eny 73 andao iaraka itaky nidina teny amin'ny arabe mipopoka ny tafondro sy mipasy de manontany azao tompotsika zao ty inona ny tompotsy ho azon'ny malagasy tamin'ireny zavatra natao reny napito joararaire tsy azon'ny malagasy tsy azony citoyen malagasy tsisy zavatra ny sono vo mankara krosifahanana ny fiaina amerina an'izany zay za de tsy raitsy kombakomba am'izany mihitsy na za tenako manokana na ny film official zay tariko tsy raitsy kombakomba am'izany de nilaza hoe andana monda manao convention atao fanarahana de atao ty amin'ny président inona ny oerahana ka inona le convention eritreretiny andeha miseza alain zany androany anatiny satria hiditra am'izany sika satria androany aloha zany a ny le intsy omaly alakamisy na tianao na tsy tianao a de efa manamaraka sady hoe manomboka mifanantona ireo iverina fa mpanohitra ary mpanohitra maro a fa alohan'isy anatotsika hoe poalouro zany tajatsika atao ary na akoatran'ireo mivadika hitanao ny MMM masery azo ianareo moa tsy hoe inona le convention eritreretinao fa ny fiombonana sy ny fiarahana manaiky ivondrona amin'ny toerana anankiray ve tsy efa zava-dehibe aloha anatin'le izy tsy zava-dehibe mihitsy zany ainikasy manao an'izany koba iakelika ihany de raha potsy de kopatsahoana de fa eo ndray ny firenena eo ny vahoaka malagasy inona zany le andrasanao inona le convention andrasanao marina atony fanoherana marina ary inona no zavatra tambonao ataontsika amin'ny vahoaka rehefa vita ny tolona atao mazava be nya zay tsy mahita an'izany ahoana io lalam-panorenana io tsy hitanao lalam-pifidianana tsy hainao tsy mila seni zay fa ataona ny seni tsy mahita an'izany anao zany mankasitraka na ny film zany mankasitraka ny mbola ipetrahany le mpika tsy zany mihitsy ny film de mitaky ny anovana ny lalàna fototra rehetra mba andeha amin'ny tena olona any lalana tokony ho izy ny fitondrana ny fifidianana sy ny fitantanana raharam-pirenena ary ny fanaovana ny ataontsika hoe bonne gouvernance sy ny état de droit zay nay mazava be satria tsy mitondra an'izany sy zavatra natozany ve moa le Anthony Fiona na teny amin'ny tsisy retsaka an'izany tao resaka atao hoe ny démocratie vo hitsakitsaka zany fotsiny maivakely ane zany gasikary afaka miteny an'izany fa ny antsony vahoaka ny joro amin'ny tsirary ny ireo fa nitsakitsahana ny lalàna vela zany tafiditra tao anaty le fanambarana de manontany ay fa taiza ro lohana ndritry ny efa taona ny voatonga aloha zany taiza mona marenina ka hoana ny atokisako azy fa rapitso izy tonga de hiteny an'izany de iny alain va hiaraka amin'ny ao io ny film fa hoentiny alain ndre misesa miala tsy ny tompoko tsy anao an'izany zay manohitra ny mpanohitra ave androany andriamatonga andre miseza alain tsy manohitra ny mpanohitra mihitsy fa manohitra ny sarisarina mpanohitra manohitra ny sarisarina mpanohatra zay mbola ananako ay ny seni ary anananao ay mipetraka ery embao ataon'ny lalànako olona tongatonga fotsiny am'izao de ilaza amiko hoe sa mihitsy volana septembre anao mbola hitako manompanay mpanohitra aloha zava zany gasikara tato aminao volana septembre na octobre te mpanohatra de ataoko mihina mifatiny mihitsy fa zaho matokisahanao président sambory reo zao makary de volana janvier anao de milaza hoe aongany antratsy tsy mifantanina de mazava de itsy izy antinao tenenao anatin'izany tiako tenenao ke itsy ahoana mofo zay de samy mandray fandraisana azy ko gasy samy mijery télésemaine radioko ka zany zay de anjarany retalanga zany fa raha ohatra ka ho an'ny firenena masamiteny anao izy aby miteny an'izany zavatra zany ary inona mahatonga anao mijoro am'izany fantatry ny olona rehetra zany ny zavatra teneniko de mazava mbola meko ohatra ray indray ianao fa tsika tsy mamatahotra ny joro am'izany budget ny resahako aminao mare am'izao fotoan'izao mbieny zay solombavambahoaka zay mitabataba fa mikorosofana ny firenena satria nataon'ny filopirenena mpimamba ny volam-panjakana mariny zany sa tsy mariny misy miteny an'izany ay de manontany ireo député reo anisan'ny tao am'le iny tsy misy an'izany fa taizinareo tamin'io anontona taizinareo tamin'ny 2019 taizinareo tamin'ny 2020 taizinareo tamin'ny 2021 ary taizinareo tamin'ny 2022 fa nina mifatiny gasy fa tsy nareny feo anareo zay zay
tikan'izany 2022 kosa mambanisy motion de censure 2020 manisy motion de censure kosa voalohany janvier 2023 décembre 2021 tsy maninona efa nisy an'iny zay tsy maninona mbola ekeko zany efa tsofotsofonisy zay izay ny olana de ozy zay film hoe ole ny ayatsiavanana tsika mijery ny tapakazo eny amin'ny androny olona fa tsy mahita ny vatakazo ambony lohatsika andao aloha ifanaraka inona zany le fifanarana fanjakany de zay oaizany fanoerana inona no atao fa io rehefa mifanaraka koa izao ny atao de miara-mandeha ka io nataony sy andro any tesy amin'ny nouveau tel ve tsy efa izy ve io efa inona tazana atao daholo ke ny entité rehetrarehetra l'opposition resatsika tena ao anatin'le izy tena dizay mihitsy ny za tany tsy efa izy ve io efa inona sa fifanarana inona ndray le andao ifanaraka ozy ianao inona le fifanarana andrasany andre amin'ny sezalay lazanao ako lazanao a fa tsisy hevitra mitovy fotoana iray ara za tao za tsy niteny a tsy ampisy ny hevitra avy any amin'ny alaindremisé zany tsy mampitoviny tsy miteny sa tsy nampitenenina tsy niteny a zay te hiteny manangatanana de mahazo miteny gasikara dinika aneny tao e tsy ady amiko ny invitation fa dinike fo za aby resaky tsy niteny a tena ndinika rehefa ny anoko ny teny le na le atao anatin'le V5 zany anatin'ny tao amin'ny tsy any rehefa tena sasatsasany fa misy tsy tao misy tonga tao na lereo candidat anao filoham-pirenena tsisy mitovy ny zavatra lazainy mazava be zany tsy misy mitovy ny zavatra no lazainy sy ny zavatra takiny ka hoana ny rahana am'zany zay de tsy maintsy izay no apetraka voalohany de ozy a andao a miakatra ambony latabatra enao miantso ny hafa hiakatra ambony latabatra enao tsy mazava ny tianao ale de miteny ny film eto déclaration officielle ny film officielle miakatra ambony latabatra no fanoerana tapahana tsara ny zavatra tiana atao mazava de mety hitovy ny lalaka le tsy mety voavaly mihitsy inona le zavatra tapahana tianao atao tapahana voalohany olo anao fividianana sa hoe eny amin'ny arabe zay de efa tsy mitovy arizany eny amin'ny arabe zany anao fividianany eto tsy anao adina kotifety sy maka etsika mbola misy iavana ihany fa enao tsy fantatry zany iona ny atao raha ohatra ka ho eny amin'ny arabe iakatra ambony latabatra ve sa anongana rakoty ve sa aninona ilaina dinihany zany ary ilaina mifanarahana satria zavatra sarotra zany amin'ny firenena ary inona ny tambiny ho azo malagasy am'zany zany mamirina anao fogny anaso aloha gasikara ny 73 député nge ka nandeha ka nanao ay ary navita zavatra fa inona ary ny azonao am'zany zao e ndany anao manontany gazy tsiraray avy fidim-bary miakatra fidiny menaka miakatra migoudron koka tsisy azony malagasy am'zany ary zany no tonga tsy makasitraka an'le hoe tonga de andeny amin'ny fifidianana satria le rafitry le fifidianana mihitsy efa hitako hoe tsy mety amin'ny gasy ty zavatra ty zay fotsiny anjaran'zay meritreritra aloha zao a i mety fe sa tsy mety efa miteny ny film mahatonga anay tsy mbola makasitraka ny fifidianana io tsy nilazaina tao miseni satria tsy takatry ny seni intsony zany satria ny enseni efa le rafidrafon'ny procédure ny atao raha ny am'fototra ny problème efa miteny zay film raha vo eto Madagasikara zay misy démocratie mbola malemy marefirefy no filoham-pirenena no fidinao voalohany de lasan'le filoham-pirenena iny daholo rafim-panjakana rehetra hatrany président fokontany tsy mandeha ny raharam-pirenena efa hitatsika io tsy mandeha ny raharam-pirenena satria tsy mbola masaka amin'ny sotoavina démocratika ny mpanao politika atsika raha ny tena marina na reo milatsaka candidat za tsy manometsina an'iza fa le lalàna no resahako tsy manomentsy ny mpanao politika mitady sezaka ny lalànanao ny tondranako ahoana ny tsoarako teny fa rehefa tonga eo zanga nisy nilaza taminy tsy maintsy hovana ny lalàna na azatsondrona tsony ny président fokontany tsy jesosy eny eny laninao hoe ao le olana zany rehetrarehetra zany olana daholo zany efa mametraka ny film official mametraka aminay a tsy mety io campagne électorale fo kely io sao efa miady any amin'ny pré-campagne ny sasany rakoto tsy mahazo hoe rabe mahazo hoe ianina tsy manamboly sao hoe zany rehetrarehetra zany mampitsotonga na ny démocratie satria lasa tsy ady hevitra tsony tsy fotok-hevitra natao eto amitsika fa adimbola sy fananana zany ve mampandroso ny gasy efa tsisy tsy nitondra teko ny mpany fefindrindra eto ty fireneny ty hatram'izao na Antananarivo zany na Madagasikara zany fa isan'ny malagasy faran'izay mantra sy fadirano tsika nge gasikara fa efatra mantra indrindra
fa 5 anakefatra moa zany ny aorinatsika de ahoana mbola toizana ihany de tsisy miteny de tsisy manazava amin'ny malagasy satria nahoana atsika le ombitsy le mihinana sy mitsetitrako inona ny olana ko ny vahoakanao ny tehodondrona ny lalàna io koa misy ka ina koa moa ny olana eo efy amin'izany ka anao mangatabolako zanany ary anao angatabolany amin'ny mbola anao ihany eny io ko mety malangaina izy foreta tsy tahitako na izy gasy izy tsy malagasy alao tena ny any anatin'le olana mihitsy mijery antsika zany olana io zany mampantra malagasy ono de mato alay de amsisa rehefa meno le fanakevitra ao matsy na tiatsika na tsy tiatsika manomboka mivondrona ny mpanohitra provençal le intsy raha izay ny androany dia afaka akevitra zay noentiny ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifitianana ny amin'ny sina ataontsika hoe fifitianana madio mangarahara ary hoeken'ny rehetra tena tsotra ny fantaniko raha io paysage politika miainga androany io ho any amin'ny fifitianana atsika sa tsy ho any raha za manokana de mevitra afa-tsotongany mihitsika satria inany atao satria ny voalohany eo amin'ny lafiny ara-bola misy olana mety ho vaovao inona nytaniko nisy olona zay niadevitra tamiko hoe misy any vola hoe kitihana kely fotsiny io amboarina de mivoaka ny 100 milliard d'ariary ozy de ho zay ve kitihana fotsiny oatra zany ka maninona tamin'ny 2019 tsy kitihana namboarina ny lalana maninona tamin'ny 2020 tsy kitihana de namboarina ny jirama fantaniny zany maninona tamin'ny 2021 tsy kitihana de nahidina amin'ny vidiny soliky ahenan'ny vidim-barina isiny zay zavatra rehetra vidinay amin'ny fiainanay mba ampatsaratsara amin'ny fiainanay io le mahagaganao raha izay de folana re faharoa mahatsapa mihitsy fa izao le atmosfera misy zao tsy mandeha makany amin'ny fifidianana milamina mihitsy inona natahoranao le atmosfera satria be loatra le olona mieritreritra fa manam-bola ary samy matsapa ny rehetrarehetra miazakazaka makany amin'le fifidianana amin'ny vola lany eo samy tsisy anaiky reo zay lany eo tsisy anaiky ny ambiny lo tsika iloka donc zany ny filina mametraka andao hoe aza mbola ataonao fifidianana fa de tsika iresaka andao aloha amboarina ny rafitra rehetra izay tsika vao mandeha amin'ny fifidianana fa ina moa ny ilana fifidianana gasikara tsy ohatra avy fe-potoana hitantanana zany volana telo volana vita foana zany rehefa atao hoe mihoatra sy tsy ohatra hoana moa ny atsara amin'ny fiainan'ny malagasy aniny zava-dehibe fa inona tsy azoko le hoe mihoatra tsy mihoatra inona ny mihoatra atsara ny fiainan'ny malagasy aniny de davitsika araingany mbo samy tonga saina amin'izany dolo amin'ny fitiava-tanindrazana zay ma tonga manontany an'izany inona moa ny olana amin'izany anjaratsika manamboatra an'izany rafitra zany andeha amin'ny tokony ho izy za zao de efa mahita an'izany afa-teo io aloha lany président fokotany ny anomboka aloha manaraka ny commune aloha manaraka ny député zay voavidina filoham-pirenena andany ianao zao mampanao fa fitsabahan-kevim-bahoaka fa ny 90% malagasy mitovy hevitra amiko aloha tsika iloka fa tsy avela miteny le malagasy ka zay mba tehena amin'ny tokony ho izy fa tsy atao dididraton'olona ay nefa zay le fanao mifidy le fifidianana nge na madagasikara ataoko resaka teorika tsy atanatra akory fa ilainy ty le zava-dehibe ty zay mety tsy takatra eo mivoaka malagasy atao inona moa gasikara fifidianana zay ny fanontaniananay kapetrako teo fa rehefa nieritreritra izy ke ohatrany manahirana fotrany lalina loatra le zavatra ho teny iny de aloha tsy miteny atao inona ny fifidianana ao anatina demokrasia zay ny fanontaniana angetabe zay mila valin'ny malagasy sy ny mpanao politika rehetra de tsy maintsy mamalitsika fa raha ny fahalalako azy sy ny ataon'ny firenena rehetra de ny fifidianana ny azahoanao mandanja ny demokrasia sy fitondran'le olona tao ka na anao mitsara azy fa mbola mavita izy de hitohy na anao mitsara aminy fa tsy mavita izy de alana hitanao ary ny antony anaovana an'izay inona moa le hitsarana azy ny fiainan'ny vahoaka ny hitsarana azy manahoana ny fiainam-bahoaka amin'ny fotoana isin'ny fifidianana iny ka haka hevitra ny vahoaka hoe zao ny lalakaleko dikan'izany ny fampandrosoana sy ny firenena sy ny fiainam-bahoaka ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka no antoko ny anaovana fifidianana fa ny eto amintsika tsy zany fangalana toerana ny fifidianana fiazakazahana rampo angamba hoe izy amlaza fa de misezalainy tsy mitady toerana ao anatin'ny zao tantady mitady tsisy mpanao politika tsy mizany empiry miteny an'izany lasa mename tsara vela tsy raha azay mihitsy mahatonga ny olana amin'ity fiainatsika ty mitady daholy za tsy afa matoa manao politika mitady fa ny fitadiavako andraiky tsy de zany azavaiko zany atsara n'olona mitsara tonga ny fotoana zany de tavako andraiky zay ny zavatra tiako atao samy manana fotokeviny fa raha tsy manana fotokevitra anao fotobola ina mono atao
hitatsika eo zay mitrangako efa fantatsika eo ahoana vahoakatsika zay ny tsy azaka zaako any amin'ny fifidianana aloha za fa mihevitra hoe tokony amboariny ty sao de mba mahatsara ny fiainam-bahoaka raha ny fahitana ny kisarisary io nefa de ohatrany hoe iafarany am'izay nataontsika hoe fikoanando asa na concertation sy ny rehetrarehetra satria raha ny aty amin'ny ataontsika hoe seritry ny mpanohitra kosa aloha de tena saika hitanao avokoa zany na leo intsy ny resantsika ny androany moa sy niny laza fa hitanao ge fa nisy fanjakana so nisy olotena zao nitazako teo zao ny tena gouvernemanta sy ny ministre teo zay le tekiterena matsy hoe so de efa lalana makany tsika io raha io atomboky ny seny io ve tsy efa lalana makany ve io ny zavatra azoko tenenanao a zay ny tsy nitenenako tao fa ty aminao vao miteny tonga nanatrika tonge nandinika ny zavatra mitranga ny FFKM efa dingana lehibe zany jery izy mety mijery izy ahoana moa ny azony reto zanako reto mifampiresaka fa ny FFKM mangefa nifampilaza tamin'ny herinandro fa hoe ho mpanotrony zay amin'ny fionanao fa tsy mpikarakara fa izy manotronao io mandinika izy ahoana moa zany ny fandehany ty izy tsy tongatonga foana amitsisy dikany matotonga izy de mijery izy manitsy izy maka saina izy hoe ahoana marina moa zany ny fandehany ty de zay ny resako aminao eto za zao ny miresaka zao nge miresaka amin'ny FFKM ay de tsisy mopera ray pasteur ray miresaka amin'ny silama hoe de tsisy imam ray na inona ve ianao tsika miresaka gasikara tsy mino miresaka amin'ny FFKM matotongeto miresaka amin'ny fitondram-panjakana matotongeto raha io kisarisary politika androany monsieur eto Madagasikara io ve lalana makany amin'ny ataony hoe fikonando na ny concertation nationale raha ny fahitanao anazy tsy voatery satria raha tsy mahay ny fanoherana de efa fantrika be ho an'ny fanoherana ko zay mantsy ny tsy tenenako satria am'le tsy fahaizana politika angamba fa na le idedeka le ide tsika mantsy dideka rehefa misy zavatra ohatran'io de nandray anjara am'le hoe ahoana moa zany ny diaspora tokony atao an'izao ahoana noho ny any ianao milaza tsy tia anseniko ina ny idivanao hevitra am'izany gasikara asaina manome tolo-kevitra ianao de manome zany ve tsy tondrina ina ny amezako ianao amilaza fa anao nyseniko ianao milaza fa nitonginana ny seniko na oentinao tonenao azy zany ny tolo-kevitra sy ny hevitra fa fantatrao fa tsy anjariko ko amenao azy de eo anokaga de rehefa mandehandray ny adevitra de misy ny sasany amin'ny mpanohitra de raha iveriko amin'ny fofomba fiteniny satria misy vazany jery tao de ohatran'izy mihitsy tena milaza hoe 5 ny seni ahoana zany izy le olona milaza hoe mety ny seni amin'ny fanohatra izy le milaza hoe tsy mety ny seni amin'ny mpanohatra izy le milaza hoe tena siohatra any amin'ny ACC na izy le milaza hoe ndao aloha hiakatra ambony latabatra ao le olana olana ngeza be zany na mifanoherana fotsiny de milazy ny film ary zao manao azy ofisialy mila miakatra ambony latabatra satria avy amin'ny toerana samihafa aby tony tonga de ianao milaza hoe misy ny avy any fitondram-panjakana marina anie zany zange tsy manana alakobika tsy tiako tare amin'ny rakoto na rabe na misy manao an'izany areo fa kosa rehefa iresaka amiko anao za efa tamin'ny 2018 nanao fanoherana nanangana any RMDM ary talohanoa de efa nanao fanoherana satria zao de mihevitra anao ma tamin'ny era-jonara mampianiny zay tsy nanao fanoherana fa zany voalohany nanao ary ny roa pateliny ao anatin'ny fitondram-panjakana iny niaraka tamiko nanohatra n'izany satria tsy mety le démocratie efa hita teo tsy nety tagny fa any akaiky fifidianana vao nandehandray le wawawa mitovy foana le aretin'ny malagasy zany hoe rehefa dinihana zany omamiadana mahazo atsika gripaseriny de tavagny zalaho tsapona zay tsy makasitraka an'izany zay gasikara aloha tonga de na tsy hanao politika atsony anara hoakalany izy anaina za de manolaza amin'ny vahoaka malagasy tsy azahoantsika tompontsoa zany ary matotsika farany mahanto ohatran'io de zay ny olana io zavatra misy androany io andrepatoa na indre misisa de miorohatra ny vahoaka e tena ohatra mafana izy zany ny mpanao politika indray nefa de mieritreritra fety be ty normal tsara ny firehetry afo izy le andala mandoro-trano ka zay le tiako tenena hoe le vahoaka mantsy very repera androany zany ao anatin'le situation de enao zany tsika zany zao raha mieno any andre am'se zavay de tena tsy hitatsika hoe makaiza zany lalan-josa eritreretiny andrematoa la endry misesa ho any fifidianana tsy ranondresany fankakevitra seny azo atao foana atray
ka ny senile inona zany afaka mamevy anao androany na tianao na tsy tianao memafana le toetra raha inona zany le consultation entinao sy ny recommandation entinao anatin'le izy mazava-be mihitsy ny film rehefa naviranay hatram'izay mbola toizanay tsy maintsy mandeha fiakarana ambony latabatra io a amin'ny mpanohatra sy ny fitondram-panjakana fomba anaovana azy tsy mbola haiko fa tsy maintsy misy finiavana an'izay io ny olona ikarakara an'izay a mety ny FFKM fa tsy ny FFKM marery mety hafa koa misy ray aman-dreny ara-pana hafa mety misy société civile hafa afaka manelanelana ary tsy momba ny ato sy tsy momba ny ero mety isy zany alpitra tena mipetraka dia io ny hitanao ahoana firenena no resahana ho aha izay vao miresaka fifidianana mazava be tsy miova amin'izany zahay a dia tsy andeha amina resaka tsy misy fepetra mazava inona no ale ka rehefa aveo anao andeha ary ataky an'izao hoe raha pitso misy lasa manao kandidana fifidianana tsy mety zany raha ny situation misy eto Madagasikara androany isika amin'ny fampiresaka io tompoka ka kritika ave Madagasikara tena crise fetsika ma sa ohatra ny fiainana isan'andro any tena crise tsika Gasikara crise inona ary crise mifantrana crise politique crise da ary tsy tsika rery ny crise fa zao tontolo zao mihitsy ny crise no fisiany ady sy ny namany koa ka tsika efa crise teo mbola tontona n'iny crise igny miampy ny Covid zay ny verina fanavitra tsika zao tsika zao faran'izay crise fa tsy hitanao hoe lalana gokeraky ny arabe na aeto amin'ireny voaparitany reo rano tsy mandeha ny jira matsy efa ny gasy efa tsy miteny tsony rangatia ny roa apatelo ny gasy efa tsisy misasa raha ny aty amin'ny tenivohitra ny teneniko zany misy jiro sy rano fa dia samy mangina fa maninona ny samy mangina le vaoaka satria le vaoaka efa mionona hoe tsisy hevitra ty fa zao zany ny anjaratsika zay io raha le paysage misy matsy manomboka amin'ny resaka ny olona hoe fa vao mafaly satria manomboka amin'ny fanantona ny mpanohitra zay le hoe rapport de force zany ao anatin'le izy dika zay tsy ao anatin'izay mpanohitra amin'ny fananton'izay hoe ny film sy andriamato andria amin'ny sezalain zao aloha sa ao anatiny dia mazava mihitsy fa zay olona makany dia tsy film mandany izy amin'ny tenany dia mbola mafisiko indray ny olona nifidy anao anakory tao ny film ny anay ny vahoaka ray manontolo ny film ako ianao ny laza hoe mitondra ny hevitry ny film any ary anao dia fa tsy manada démocratie tsy manaja lalàna ny zavatra tapaka inona ny entinao fanovana amin'ny firenena zay ny lele izy ary nanaova ny film dia andehanana any amin'ny foto-kevitra mihitsy mitsory sy mety mandeha makany amin'ny fanavotam-pirenena inona ny dikany film etsika imbonana efa tsy miombony anao aloha zay anao dia efa tsisy ilananao ray aloha zay ho an'ny fanarenana inona ny fanarenana ataonao ka ny ao aminao ary tsy vitanao fanorenany fotony inona mifototra amin'izany olona tsisy fotony anao mitsingevana fotsiny zavatra hitanao fa tsy mety sao dia ataonao zany inge zavatra ohatry zany mampalahelo zany ary amin'ny zavatra endrikendrika tsisy dika mbola tsy tantaraika koa fa tsy ilaina akory zany zavatra mampime amin'ny fotsiny tsisy maripototra tsinona mba jereo ihany le olona ohatra eo anoloana anao vao miteny anao hoe zay hoe iza fa tsy tsika tsy fampahoahoa eto fotsiny tsy tezitra miteny an'izany fa tsy pony teny tena tandroko ny omby pony malala tsy potany tandroko ny omby andriamatoa andria amin'ny seza alain na tiatsika na tsy tiatsika amin'izao fotoana izao zany dia mandeha zany ny adihevitra maro samihafa ny amin'ny hoe matahotra crise tsy matahotra crise ny olona nyresahanao teo ny mety fijerinareo isy fifidianana sa tsisy resahanao teo ny mety fijerinao ny amin'ny hoe tokony isy fifampiresahana aloha fa androany akoatra n'izany zavatra rehetrarehetra resahantsika zany dia matsiary tena tosika tompotrano eo ny mandry anjiranandry bitibe ny azo kalifena ny malagasy satria very repera izy dia io zany ny fantaniko hoe inona zany repera menisy ifilm na andria amin'ny sezalain androany inona zany repera omenao any vahoaka malagasy dia mazava be ny anay tsy maintsy mandeha amin'ny fanorenany fotony io zay repera manamboatra n'io rehetrarehetra io aloha mamela an'le régime ho vita aloha zany fepitao-pitantany na mamela azo vita na le régime ny mety rehefa tena mieritreritra iza moa milazanao fa dia tsisy olona tsy tia dia tsy ny olona rehetra dia tsy tia tanindrazana taole azany efa tarana an'izany ary tsy mikikika ohatr'izay zao ndao hiakatra ambony latabatra raha mieritreritra zay fa ny ao anatin'ny fanjakana io dia tsisy azo resahana mihitsy fa mono tsy fampiresaka
zany ka atao anaty gouvernement manentiny mandriamatoandro ratsuelle ka inona ny olana nany tsisy zavatra mandeha ngasa tsisy vita raha zaha manokana tena tsy malahelo am'izany mihitsy fa miakara ambony latabatra androtsika efampiresaka ahoana ny anaovana amin'ny firenena raha mbola misy an'izany ho any de zay manelingelina an'izany de kapao ona andriamato zay manelingelina an'izany de kapao ona raha misy raha zay manelingelina an'izany de kapao ka ny anaty any am'le manengela fa raha ohatra tsisy meno mihitsy ianao tsisy mandray zany sosikevitrao de zany mandeha zany fivizengena herinandro anao fividianana raha afaka miteny manoana rakotrana rahabe zay de mbola ifampiresahana koa zany satria ny fanorenany fotony tsy maintsy entina any koa de maintsy tsy maintsy resahana le candidat enao ve raha ohatra ka amin'io mba vonona ianao mireto hevitry ny film reto fa tsy voatonga de hoana président lany ve anao mbo amenao seza kely na amenao strapotankely fa be de be mimpanona anao ato raha zany nataonay fa ely zay nanao an'izany indrindra fa ny tenako fa tsy nanao mpanohatra tamin'ny andro ny anina rakoto tsy nanao mpanohatra tamin'ny andro njabe ary tsy voa zao zany fa trany amaratsiraka de misy olona miteny ianao manohatra foana tsy manohatra foana fa tsy ao le fanorenany fotony zay tsapako filain'ny firenena hatramin'izay impiry zay tsika mifidy président gasikara ajerentsika hoe zavy ny diso impiry tsika indimy tsika zay mifidy président dimy eo zay ny président tsika zao tsika zao ny zavatra nitakina tamin'ny enimpolo nitakina ty amin'ny telo ambiroapolo de tsy mahatsapatena ve ny malagasy tsy mahatsapatena ve indrindraindrindra le mpanao politika hoe tena sasany ange ny tena manimba nyty fireneny ty fa tena tsy misy eritreritra mihitsy fa ninanao kely no amea ny antsika zao ny fifidianana de mahatsaratsara ny fiainan'le voafidy fa tsy mahatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy zay ve ny tetaviny misy vahoaka malagasy mbola etian'izany hoe asa tsy fantako ny vahoaka malagasy rehetra hoe de fidanana t-shirt ataolo de ampandizana vala de vita tsy haiko a tsy haiko za mahita neny amin'ny arabe mana ihany am'ireny zavatra mitrangy reny reny ve ny tena vahoaka malagasy rehetra zay ny fanontaniana apetraka gasikara ary tena ao anatin'ny ataontsika hoe processus électoral zany miandry dinika zay vao miroso am'izany ve tsy vita io sa hoe inona tao amin'ny seni tao de natsapana an'izany resaka procédure ny eo amin'ny seni ahoanan'izao amemoto iamina zao ny atao tsy any le izy fa le adevitra aty amin'ny fond mihitsy aty amin'ny fototra avatio io fifidianana io alefa salohany ny président fokotany efa hafa zao zany mbola azo atao zany a mety azo atao ny fifidianana pa président fokotany amin'ny volana mai zona amin'ny volana juin ohatra zany manintsy atao tanao zany zay ro de efa volana ray atao fifidianana ny président fokotany de fa mba miova le mitazany le liste mifidy maninona tsisy miteny an'izany ohatra zany ataoko zany be de be ny azo atao azontsika atao mandra-patonga an'izany misy an'le daty novembre sy 20 décembre navokatsy io ahoana zany io zany olana ahoana zany io ny film tsy malaky an'io andre mitsy zalay tsy efa nameny heviny a tsika moa zany ny gouvernement tsy manko tsy ina moa ny idirany assesé am'izany za tsy te hananana ny zoko Florent mba mieritreritra ihany ina moa ny andana zany any amin'ny assesé ina ny atao contrôle constitutionnel am'izany acte réglementaire eny zany tsy hiditra lalina amin'ny resaka lalàna anjarany may ny teny an'izany gouvernement tokony ame an'izany zany tsy mampety an'le lalàna tokony seny daholo manao an'izany rehetra zany contentieux tsika miteny zao mbola misy commune mbola mahe roapolona tsy haiko mbola hatramin'izao tsy manana mery tsy vita ny tribunal marina zany satria efa tapitra le roapolo amby zato andro mandratsy zay efa ela be gasikara mbola tsy vita de hiditra amin'ny fifidianana filoham-pirenena anao hitanao zao fa misy olana le contentieux électoral tsy voavahanao tsy voavahany siny ono andriamatoa alaandre misesy very be mihaino an'le fanazavanao aiza zany sosevitra hoentiny film na andre misy zalay androany zany za mahita fa verina midinika de vita ny dinika zay vao manao fifidianana fokotany de manao mera de tonga de inona zany le sosevitra ny film androany itsio satria vadika be manahirana be le izy mazava mihitsy ny olana voalohany de zao ny adiny ataon'ny fanoherana am'izao de alors ireo membre seny ireo de solona inona lalàna tsy miofa kaizany miovanan'le lalàna nefa ny député 90% ny RD satria raha ohatra ianao miteny ovay ireo a dikan'izany ny RD no endrika enjehanao fa nanondro an'ireo zay loatsika ka anovan'ireo anao fa ny lalàna alefanao amin'ny RD any ka tsy accord politique zany ny ilainy zany sa inona
tsotra kely zany gasikara accord politique anilainy zany alao izy ianao membre ny ACC fa tsy atokisanay lalàna ndre manondra ny membre ny ACC raha alanao areo de tsy maintsy iny ihany ny lalànao apetsaka ao raha ovainao de tsy maintsy mbola andeha ohatr'izay ihany ko de tsy ho vitanao raha tsy accord politique rery olole or-panoda zay miaraka aminay tena tianay be eritrereto zany tsy maintsy accord politique ny anaovantsika an'izany accord politique zany extra judiciaire tsisy idirany lalàna am'izany fa ny mpanao politique miakatra ambony fa ny accord politique nefa mandravana zany zavatra zay ambonin'izany rehetrarehetra zany rehefa manaiky ny mpanao politique rehetra io ny atao de tonga de mandeha ka mora be zany mandray politique zany moa zany efa mandeha ho azy mandray telefôna ny foloan'ny RT de milaza hoe zay le tia de vita sanatra zany nefa zao zany ny zavatra mitranga zany ny vahoaka zany zao mieritreritra hoe isy fifidianana amin'ny 9 novembre fin décembre nyresaka mandeha oentin'ny film na andeha amin'ny Sezalain de hoe andolo ifampiresaka i situation io nefa de androany me mafana ina mampatongana mafana raha pisy fotsiny zao de mamme ohatra anao to ny député cité-ny ho any Mananjary ny filopirenena teo aloha maraka Ravalomanana izy Ambohimanarina ny filopirenena ankehitriny izy Tsimorano am'izao zany misy hoe manahaka lasasana ka io zany de resaka hoe démocratie sy ny tariny mafana zay fifanenjehan zay le pré-campagne zay ahoana no ahafahantsika maîtriser an'io satria mafana zay situation zay tompoka tsisy fa tsy mifanamboarana ny lalàna izay azo atao na rapitsoary rehefa miakatra eo ambony latabatsitsika rapitso de ataony lalàna afaka roandro de avoakatsika ny lalàna zao ny atao hoe pré-campagne tompoko latsy tompoko vavy reto ny toerana azo anaovana ny pré-campagne tsotrakely zany herinandro zany de vita fa mila fiakarana ambony latabatsy accord politique mavita an'izany raha ohatra ka antokony olona ray fotsiny ianao an'izany de tsy anaiky foana anilany tsy maintsy accord politique dikan'izany accord politique atolo zany naninenay samy fanoezany anjara ao anatin'le accord politique tsy maintsy mandeha anjara mifanjakana ka tsy zany tsisy ilana azy ary alohany andesa mifanjakana anjara tsy maintsy mifanaraka koa no samy mpanohatra hoe arinona moa zany le zavatra hoe tsika ambony latabatra tsy ho tonga amina tetezamita ve le accord politique tsy fantatro zay anarana am'izany fa inona mo manino gouvernement tonga miala inona ny olana dik zany fa miatezamita ihany ko andre am'seza ray zany ao anatin'le fa nahoana moa tsy maintsy tetezamita ny anaran'izany ka io na ray volana na roa volana na telo volana rehefa hoe tetezamita de tetezamita zay tapitra ny fiampitaon'le ray iepitany amin'ny anakiray tsika zay le izy ary alohan'izay le izy ino moa manakana ny filopirenena tsy analan'io gouvernement io raha tena anao izy ka hitany fa mariny zany hevitro zany ary matsara firenena ary tsy mamono azy io ngeny olany sa iandrinina iandritsika ifamono zany mbola tsy mataitra zany tsy fiarovana-drakotona fianovana-drabe fa fikatsahana tombotsoa pirenena fikatsahana ny mety amin'ny malagasy zay tonga am'izany foana tsika rehefa tonga raha mbola misy lalana zao lelo hanamboarana an'io de zay zao mariny anontaniko andeha fifidianana na Madagasikara ianao zany mefitra fa Jesosy no lany ao tsisy Jesosy aloha ny anarana hitako inona milaza aminao inona no azo toky azo malagasy fa tsy voalany le flo de fa tondrony daholo allo daholo le président fokontany roa izy any liste vaovao re ministre intérieur alevasonay reo aloha de izy zay meratsy namatsika de tonga de tapon lohany aloha aiza ny toky ananantsika fa tsy zany nitrangy eto amin'ny firenena aiza ny toky ananako za rery fa tsy overindray ny rombo fitopolo ny kilao amina volamena tsy overindray ny enina bitelopolo na volamena any anaty ministère tsy overindray ny enina be efapolo na telo be efapolo kilao any Comore aiza ny toky ananantsika am'izao satria le lalàna tsy eo lalam-panorenao tsy misy an'izany hatram'izao tsy fantatra zay nangalatra ny volamena ianao nga zao mahita hoe mandeha ny tribunal na volamena ka navoaka tamin'ny malagasy reto le olona tonga trany amina fanovana lalam-panorenana mihitsy zany tonga trany amina ao mihitsy ny tsy mety na vely lalovan'ny olombitsy sy ny vahiny ny lalam-panorenantsika io tsy mety ny article 54 mety ny article milaza amin'ny motion de censure tsisy mety daholo zany tsy mety daholo zany na eo ary lehibe ny ACC mbola miteny ka le lalàna nge mazy manao motion de censure nareo fa ary commission miteny an'izao zay de efa tsy mety zay de efa tsy mety ny lalànanao any mifanohatra de efa mahafaty any zavatra ataon'le olona
manahoana nefa nyresaka satria ny lalam-pandrirana am'izao moa zany no ampiasatsika ny matonga ndre am'sezalay manahirana kely fotsiny hoe raha ohatra tsika mandeha zay fifampiresana sy maro samy hafa zay iza no hitantana ny firenena so sanatria ioatra indray ny fepotona tokony hitantana n'izao régime zao na zay mihoatra ray fa mety ho anticiper koa ray zany rehetrarehetra zany tsy maintsy zay tsy tian'izany disidiny zao de fa tsy maintsy atao zay fampiresahany mandraisandraikitra ny fefikaina ataovy zao ny fampiresahany fa tsy maintsy manao an'izany raha niterany amin'ny film de tavinareo ianaindray miseza efa maniry ma fa ho lasany amin'ny république fadimy io ka io ataony seny io nefa ve zany tsy mamaolana tsy kany amin'ny ambaniny atanatoa ohatry le problema ma io sery io tsabotsika io ny zavatra mahazo atsika omamiadana zegny ny teneniko ka mijiro omamadana anao tena tsy maintsy mivadika any amin'ny république fadimy tsika mitiky zany fa tsy maintsy manova lalam-pandroerana mihitsy ngamany tsy fantatro fa za mahita eo misy zavatra tokony ina le eritreretanareo mihitsy raha za manokana ve fantatro fa raha zany resakareo zany de hoe miova lalam-pandroerana di mivadika saika amin'ny république sika na Madagasikara ino mo maratsy manova lalam-pandroerana io lalam-io lalàna io nge manahirana aminy tovy amin'ny vehivavy veritsiny tsy alefanao mandeha amin'ny alina azonao tiako tenenina aonao izy zany tsy maintsy arovanao tsy maintsy raha vonjre mandeha io de fa tsy zay ny vitany aminy rehefa misy nikitika io ndre mandeha manitsakitsaka ohatran'io tsy mety tsony io tsy mety tsony io lalam-pandroerana efa vohitsakitsaka loatra tsy mety tsony io tsisy azo ataon'io tsony zay mandeha de manitsaka zay mandeha de manitsaka zay mandeha de manitsaka zao moa tsy vohitsaka amin'ny pré-campagne io de inona mifanitsana azy aka tsika an'izany eo ka tsy fantatra zay dikan'le lalàny aka rehefa tsy eo zany de azo atao fa ny sasany mahazo manao sasany tsy mahazo matao satria tsy ao anaty lalam-panorenana fa raha voasoratra atao pré-campagne de manomboka am'izao volana alohan'ny tena campagne sao daholo ny toerana azo anaovana mahazo manao daholo rehefa nanao déclaration fa hilatsaka candidat ohatra zany na zay efa tonga de nandrony caution ohatra zany tsy fantatro zay ny dina hevitra ambony latabatra de raha mamety zany zay ny tokony amoarina zay fotsiny inona tsy avitanany zany naterinandro raha ilaina moa ny tena mandeha amin'ny zavatra sarotra asivy voanina raha asivy référendum ahafantarana raha tiany malagasy niova lalam-panorenana na tsy tena tapony loka tsozo malagasy reto arihoany io zay mila lalam-panorenana ka ny fifidianana filopirenena ty tsy ampiny volako anao référendum mandray mety ho tiany vazaha zany mety zay ny de tafiny vazaha io mety zay de andanatsika am'le lalana tena démocratie amin'ny fanaovany zareo azy ingen'olatsika hoe donc iandro voisin ndray zany anohana atsika aloha tsisy hevitra fa tsy tsisy volako tsy maintsy mila io zao ny arabe anao jereko tsy hoe amena 100 millions de dollars tsika anao an'io ndray ka inony zany ka anao miany tsy tonga de zay zavatra tokony atao rehetra no atao miaraka aminy fa de manao anao zany anao zaza endy de tsy maintsy ataoko ny démocratie apetrako ny tanitandalany io le mavoatsika maka volany amintsika fa tsy ataotsika le fepetatsy omeny meko ohatra ianao tonga teto ny sadeka hoa voaingana tamin'ny décembre tonga eto zay ozy anao fijerena mikasiky ny fifidianana efa vita fifidianany 2018 amin'ny 2022 izy vao tonga fa ahoana zay ozy name fepetatra am'izany hoe reto ny tokony arahanareo ao anatin'izany ny fanisam-bahoaka zay any anatin'ny bokon'ny sadeka na Madagasikara de efa tamin'ny 2018 ny teneny hoe vao vita fifidianana de atomboka reo ny fanisam-bahoaka tsy maintsy mijanona io amin'ny 2022 fa amin'ny 2023 efa fanamboarana azy fotsiny ho hitany rehetrarehetra fa tena mandeha mitokony izy zany ve ny ataotsika tsika nefa mitady vola tika zany tsy mandeha mizelony de gaga anao raha tsy amen'olona vola efa faly volana alohan'ny fifitany tsy mola ampy 100 milliards tsy ampy 150 milliards ka ianao tsy manaraka an'le fepetrako ary ianao tsy te hanaraka an'le fepetra satria nahoana zay le ayay zay zay le ayay zay zay tsy teneniko any amin'ny seni satria tsy hitany seni zany fa nompanao politika ty ambony seni nge lalàna nametraka azy rehefa hitanao ny anaovana ny lalàna de ino mitondray ino lalàna le seni ho aizy izy tsy resak'olona nge io na rakotony nanondrano raha be rehefa petaka ny lalàna amina lalàna mame azy vitatsika amin'ny tokony ho izy na izy na vai tsy maintsy misy mpanondro foana ny olona enerany tokony andry amin'ny sezala iny zay aloha tsy maintsy nresantsika satria zay le situation amin'ny akabiany zany fa na de zany ary ny raha-pirenena ihany koa mandeha ihany ao anatin'ilay tontolo satria zay ny tontolo politika fa raha sitraka aloha zany androany zany tsika
zay ifampiresantsika koa fa firy androany fa 4 ny volana maritra 3 sy 2 amaranantsika n'izay politika zay inona zany tokony atao amin'ny latsinainy amin'ny herinandro amin'ny tapabolana amin'ny ray volana sotrany recommandé ny ifimana andriamatoa Alain Andriamy Seza androantsika mba mifampiresaka za mifampiresaka tao de ozy tokony tsy ho ela mihitsy manifesta ny mpanohatra mitambatra amin'ny mpanohatra fa tsy mitambatra amin'ny mpanohatra mety hanony anay zay mbola manam-potoana tsaratsika tokony ivoaka amin'ny manifeste mpanohatra amin'ny lalana tiany ale raha tsy andeha amin'ny fifidianana io izy io manifeste io ny ahitana izy no mitambatra mandeha makany amin'ny hoe oka aloha fifidianana io satria zao ny olana sy ty mantsy misy miresaka processus électoral fotsiny izy andray ny mieritreritra fa processus électoral fotsiny zany le makakaseza fa mety foana io rehefa zay iny eo de mandeha ho azy io tiako tenena raha ny film zany de inona ny anareo zany ny olona miresaka processus ny olona miresaka fifidiana fa ny anareo inona androany mila manao manifesta ray faneho-kevitra mazava ny fanehoerana ritambarany mandeha makany hoe tiany de tavinay amin'ny fanjakana ho asy any amin'ny mpamatsy vola andianana makany amin'ny fifidiana zay fifidiana zay mety tsy voatery amin'ny 9 zay ho ny fanoherana mitambatra fa ny anareo inona androany tsy any fanerana mitambatra zay mbola tsy zany ny fanoherana tsy fantany zay tiany ale am'izao tsy fantany ny anay zay zay ny tokony apetraka de zay avitanana zay nanovana fifidianana arakaraky ny asakazahantsika aingina ny avitantsika azy amin'ny fotoana zay ny anatin'le lalam-panorenana io fa raha ohatra ka tsy zakany lalam-panorenana io tsony zany zavatra zany tanàna Verisampy na Madagasikara tsy lozany zay tsy mahay lalàny ato zay ary tsy lalam-panorenana mihitsy ny everiko fa tena sangany za aloha mijery azy aloha iteny mampahay lalàna tsy eo mihitsy no sangany tsy mahafaka miteny satria afaka manontany avoaka hoe naharo ny fanananareo ve le lalam-panorenana tsy tompoko naharo ny fahazahoanareo maneho hevitra ve ny lalam-panorenana tsy tompoko naharo ny famezivezenareo tsy gadra sy tsy anana problema ve ny lalam-panorenana tsy tompoko naharo ny démocratie ve ny lalam-panorenana tsy tompoko ka atao inona zay ny asan'ny lalam-panorenana atao inona tanàna Verisampy manova ny mety ener zay miova ihany koa na devitritsika zay aloha zany politika sy ny actualité raha mafana tsy maintsy andresantsika zay androany miteraka devitra ny tontolon'ny lavanila raha sitraka ao nisy andreny SOS lavanila le t-shirt ve miteraka devitra sa ny tontolon'ny lavanila aloha aloha tsara aloha ny SOS lavanila miteraka ny favorotana ny t-shirt zany manko mbola paysage politique zany ao anatin'le izy zany amin'ny akabiany zany tsika miresaka fa misy fiatrakany amin'ny vahoaka le izy andriamatoa tena misy fiatrakany ary mampalahelo le vahoaka misy ary olona mbola masamy teny androany hoe mbola misy fanjakana veto de zany moa gaga ozy fa tsisy fanjakana hoe manino ianao masamy teny an'izany ka zay no mahatonga atsika miady hevitra androany to efa tena crise tsika namana Kasikara ary raha tsy mahita an'izao le filoham-pirenena de misy olona manajamba ny masony eny raha izao no mbola tsy hitan'le filoham-pirenena fa efa tena latsaka katerena tanteraka ny firenena de tsy fantatro ary raha izao no mbola tsy hisy fandraisana ndraikita mandeha makany amin'ny mahatsara ny firenena de efa tsy ho avitra antsony mihitsy ty firenentsika ty zay ny mahatonga amin'ny teny an'izany tsy tena tsisy resaka ntsony mihitsy fa mandanjalanja ianao atosa hoe kapao sy tsy mandeha makany amin'ny fanafotana ny malagasy tsotra kely ny teniko za tsy miresaka anina fa zay zavatra rehetra mety manimbatsimbana rehefa ao anaty zaingy le anao zany ao anaty alabe anao manana antsipetsika pouvoir iny antsy be iny moa zany ny anina boursi kapakapaina tao zay manakanakana ny andananao andananao ny am'le tianao tongafana ka mampalahelo izy matsy hitanao marina misy olona miteny zao hoe zo fototra ny fanaovana akanjo zay tiana zany fa matoa le vahoaka tonga ny amina hoe zay manao akanjo volomboasary misy ny sary ny filoham-pirenena ankehitriny dia ongodana finoana sy anaovana maninona tonga am'izany Madagasikara androany to satria efa elona ny film ny kikika hoe misy tsy mety fa manaova fanorenany fotony kanefa tsy meno zay mazava be fanorenany fotony daholo zany zavatra rehetra any zany maninona ny lavanilina ny tsy mety ny vidiny de manontany teny ianao
maninona lavanilina tsisy afaka mijery veo mandinika maninona ny lavanilina noatran'io hatramin'izay nge ny lavalinina tsy ohatran'io hoe antsarany tsirairay mieritseritsy inona ny vaolany mazava tsara iny raha votoforona atefitra ihany koa satria nareo mpianatra ny antony ihany koa anio tantara tsy fanadina de matonga de miseza lay fa raha soixante-douze mbola mpianatra ihany koa no netomboan'izany misy pahay tantara moa miresaka androany ohatra mitovitovy le kisarisary soit hiverina ny raha 61 72 androany tsika miresaka de ampidiriko ary io le adevitra ao anatin'le izy mantsy satria fantatrao tsara fa anatina crise tsika crise maro be deaibe de io lasa miteraka crise sociale hiteraka crise politique ny anany le aya so sanatria efara amin'ny raha miresaky anao 72 81 sy maro samy zay nidirako aminatin'le adevitra mantsy izay nge hoa gasikara na tonga atsika sinao ny nanao an'ity adevitra ty ary matoa raha zany na sainao de misy antony fa misy eritreritra atao aminao inona zany no azo resana mety alina vahoaka malagasy efa ao dolo le fambara ratsy ary raha vony fitondram-patsakana tsy mijery an'ireo fambara ratsy reo nohon le adalana ao amin'ny sasatsasany lasa ratsy mifandendraka sao anao mety manakany rapitso anao mety manakany fa iny ao foana ohatra ny volany io ampangotra le afombany eny mirehitra foany le afombany eny mirehitra ihany de mipoka ny sarondlany zay ny olana zay ny zavatra hitranga fa ny mety hitranga am'izany ny maratra ny maty tsy fantatao maninona ny tsy maintsy tonga am'izany de eo am'le fampianarana za de tsy makasitraka mihitsy iny fanakatsakana na ny mpianatra na mitondra na tsy za mitondra anakatsakana na mpianatra amin'ny fitakina zay ataony ireo any tanoratsika ireo no avy ny firenena malagasy ireo ny olona manatsainy tongotsy misy antony izy matoa manao an'io ahoana le démocratie hoe rehefa ianona de afaka manao de rehefa ianona sy afaka manao mahazo manao fefafitime anjaranao tsy mety zany tena tananaty fandarana hafa sy tena manao miavatory hoe manao ohatsy zavatra zany nampiteneniko mihitsy le député ny fanandrana tamiko tao ianao nga makasitraka an'izany de teo maso teo izy ny tena hoe antsy makasitraka reo ampasakotra mandangy teo député IRD tsy azo akasitrahany zany ary tsy azo ekena namana gasikara zany ny anisan'ny tanjona alentsika aveleo any hevitra maneho hevitra malalaka ny tsirairay anjaranao mitandrina sy miasa ao anatin'ny démocratie fa tsy mifampiasa-kery mihitsy nampienan'izany zay amisy landrany io zay ny lana lalam-panorenana mafehan'izany alao ny io lanao hevitra malalaka ao anatin'ny démocratie no manopaka hatrao e efa manopaka kosa aloka hatrao e ny mpianatra raha manao fihetsiketsehana raha mandravantranon'olo izy de avo ny sasy fa raha mahay manao ny fihetsiketsehana izy maninona tamin'ny frantsa zao mpianatra lycée tao nefa resaka retraite resahana mbola lavitra anjainao izy mivoaka eny amin'ny arbe na azo anao fihetsiketsehana misy ny fifandonana afaka mody ny mpianatra zay maninona tsika ny tsy tonga am'izany atsika ve tsy afaka mifampiresaka nefa amin'ny malagasy ny tompony fihavanana eo no makakanao io fery tolo zany sitoavina antsika rehetra fa isorisika aloha fa rehefa eo malagasy aloha ty voazava-dehibe zay andriamatonga de miseza lainy raha ohatra ka mijery atsika androany ao anatin'ny fandaharana ny filohan'ny république ny Madagasikara andriamato Andry Rajoelina ny premier ministre no sady lehibe ny gouvernement andriamato ny tsay Christian inona no mety ho teneninao androany ho azy reo zany raha tsy hitako loatra aloha izy holazaina ho an'ny premier ministre za manokana satria ny antony am'izany tsy izy anie ny tomponan-kevitra farany fa chef ny administration mazava be ny tiako tenenina am'izany fa ny zavatra azo hitantsika zao a de mitsototongana tanteraka na amin'ny lafiny sosialy na amin'ny lafiny ekonomika na amin'ny lafiny fanabeazana ny fiainam-pirenena ary tsika zao ny firenena faran'izay mahantra indrindra eto Madagasikara ary ny premier ministre io nefa ny premier ministre naharitra indrindra hatramin'izay nisy ny république malagasy mbola mety nikelikely noneny na miteniny andro nratsiraka nga misy efa tsy lavitra tsony teo fotoana zao fa ny filoham-pirenena de tena misy zavatra azo lazaina mihitsy satria everiko fa tokony izao ny ampisehony fitiavan'ny tanindrazana izao ny tokony ampisehony an'le heriny
aza ono manao hoe andao raha marina fa ty tena tsisy hevitra ntsony ty ry zalava ahoana ny anamboarana firenena sy ny angatana raha tsy zany izy de veriko fa raitsykombakomba amin'ny zavatra tsy mety ary raitsykombakomba am'ireo iveriny fa mambotra ny firenena amiko zany tena tonga de mazava be mihitsy de rehefa misy an'izany a de tsy maintsy ho voasazy izy na rapitso na rafakapitso na mbola lany ery izy amin'ny manaraka eo de tsy maintsy ho voasazy ihany izy no zava-misy eto amin'ny firenena tsisy tsy nanao an'izany ange fa nikapoka ihany ny vahoaka rehefa tonga ny fotoana ary tsy mba isiny le fandaisana fanapa-kevitro andianana amin'ny zavatra sarotra zay anahirana antsika ny amazy de veriko fa zao de mbola misy fotoana zao aza ho ny fitondram-panjakany mieritreritra tsara ny ametrahan'ny tongony sy ny zavatra tianao ale fa anao alako bika tsy tiako tarehan'ny vahoaka rehetra sy ny zay tsy mitovy hevitra rehetra aminy anao fahavalo am'izay rehetra ohatrany manakatsakana ny tianao ale de veriko fa efa tsy anana an'izany ery zany tsony ny fanjakany toa alaindre misesa tapitra sady ny fotoanatsika tena mandehibe tena mandehibe mihitsy a zany meko mpampitona ihany ianao amarana mety ho afatra mety ho famitinana mety misy zavatra nomanoka nefa tsy nataniko to anatin'ny fandarana de fotoana zao a manoloana zao situation misy aza diny fotsy ny afatra ho an'reto vahoaka malagasy ary manomboka manao sobakaka ambodirina sahirana malagasy rasiraka tovoka mitodika manokana amin'ny ray aman-dreny ahako na ara-panahy na ara-tsaina na ara-drazana maromaro izy ireo ozy misy fotoana ny politika zay tsy maintsy ilana olo-kafa noho ny fanandrana mandrindra azy nandalo an'izany daholo ny firenena rehetra marina fa nanao an'izany ny teo aloha ary nahitany faisana satria manjary izy no ny angonany rika nisy zany tsy azo afeniny zany kanefa kosa everiko fa ny fitiavan-tanindrazana fitetavana soa amin'ny firenena indray mandreva no matavary de andevo tsotsope ka ireo nitodihiko voalohany izy hoe mandraisa andraikitra mbola fotoanany zao a raha tena tia tanindrazantsika raha tena tia n'le vahoaka malagasy tsika raha tena mitady ny fampandrosontsika mandraisa andraikitra raiso ny andraikitra tandrify ianao a fa ny adiditsy an'olon-dratsy zay ny voalohany faharo ny zavatra azo lazaina ho an'ny vahoaka malagasy de zao tsy moramora mitady an'izany fampandrosony zany oa za matetika mamerina zany na ampianatra zany na amin'ny olo zany amin'ny resaka ohatro tsy moramora zany fa tsika malagasy de misy motra mieritreritra hoe mangatabola amin'ny vazaha fotsiny sa mety fotsiny de minavara tsy mariny zany fa ny amerikanina tonga am'izao na tonga azao 10 tapitrisa ny olona ny vonony miady le tsy misy ny avaratra gasikary 10 tapitrisa avoroenisa noho ny malagasy tandea my PDP ne zany ny frantsay de nanao ady intelo ny efatra vao tonga am'izao mamisy azy zao ny japonais moa de hitanareo fa reny nandrofotsy be tamin'ny ady fahoreny de bomba atomika mihitsy ny nahazo azy zany rehetra zay nitsaka tsy moramora mikatsaka ny fampandrosona tsy moramora ny mikatsaka ny mahatsaratsara koa ny fiainany tsiraray avy sarotra satria ny antony a betsaka amin'ny manakana zany tsy mahafaly ny sasany nge zany hoe androso zany Madagasikara ahoana ny afaly enao tanàna bengeta be ty manakarena be ty ka raha mandroso antsika de ahoana zany olana ho an'ny firenena hafa daholo fa tsy avatsika zany reo aloha zavany resaka enao nganatandreniny fa samy manana ny tombontsoa samy miaro azy mila mpitondrotsika maro ny tombontsoa atsika andianatsika ny amin'ny tsaratsara koa ary ananatsika ny fitaovana manao an'izany fa raha hoe tena any amin'ny désert ngetsika na Madagasikara any amin'ny toerana tsy misy ininona manakareny Madagasikara fa itsika ny mampahantra ny tenatsika na hampanatrany ny hafa tonga fotoana tokony anirenana zany izy tsy olona ray manao an'izany fa ny mpanao politika rehetra mihitsy no tokony ho tonga saina sainge mahatonga hoe tokony fanaraka ny fanoerany ny mpanao politika rehetra no tonga saina zaty ary sao de tsy zany vaolana fa zany olana amin'ity fireneny ty zany no tokony de taviny sao de zany ary izy ty
za mahay mafy anao candidat sao dia zara amin'ny problemany zany rehetra zany tokony raha mipetraka ambony latabatra dia tavanao inona ny zavatra tokony apetraka amin'ny vahoaka zao ny anovana azy inona amena ny vahoaka zay tompoko dia tia ny lalanao alenay ka reha ifidy anay nareo iny anay rehefa avy eo tsy maninona mety zay nge dia mandeha fifidianana koa fa zao tiany anay sao raha misy olona miteny amiko rapitso fa raha voalany eo izy tonga dia napitsony iny dia fa misy nalam-panorenana vaovao manao anazy nanao anazy satria mifanaraka amin'ny fotohevitry ny tonga ny fotokhevitry ny film zany zay ty fitandraona ataontsika rapitsy zay io zio zany le tokony apetraka tsara amin'ny vahoaka zay anaovana contrat social zay ny ataon'ny vazaha hoe contrat social anaovantsika zany fifanarahana ara-sosialy andehanantsika makany amin'ny tsaratsara koa anavotantsika ny vahoaka atsika zay maty mahantra zay no tetavana za dia manometsiny am'izao miteny anao kerehany atsy mive dia tsy voavahany samy malagasy any antsinanana feniny akondro feniny ny bedabe ny anavara trotra zany dia maty mahantra ny any atsimo dia miaila vazatsika mamazy zany ny olona ny eto amin'ny firenena satria maniny tsisy fanorena fotony tsy miverina amin'ny tokony ho izy ny fihavanana tsy misy fanjakana miasa mandeha makany amin'ny tompontsoam-bahoaka famoravahany zany tsisy dikany akory mamany zany ao le olo anao dia mazava ny teniko manao atsoavy amin'ny fitondram-panjakana satria izy aloha mitondra zao fa io nge rehefa tsy mino anao ve avy olona amin'ny angaty sy ny aminy tsy sevitra zay ny politika ko tsy maratsy fivanana zany zay ny politika izay ny dedao izay ny ilaina fanarahana mahatonga amin'ny teny hoe mandraisandraikitra ny vahoaka malagasy mijoro mitsangana sasa miteny ho takitsika ny anina ho takitsika ny mijoro mitsangana andao hiaraka andeha makany amin'ny tsaratsara kokoa sy any amin'ny fanarenana ny firenena mankasiraka andre amito andre amsesa nanakilasain'ny fandarana ifonako aminao marina mafy fa ifonako fa kely ny fotoanatsika kanefa anao mbola te resaka na zanatranytsy nefa inao fa mbola iverina anao ary io ny situation sy ny actualité no mibaiko atsika tsy misy tsony tam'izao farana zao manaraka fa arakaraka zay zava-misy eo mba afahantsika zany ny ady-hevitra matso no afahantsika zany mitondra ilako tsy fa mafimafy le ady-hevitra gasikara mazava ho azy sady anao mandrangitra ihany le sakamalao koa ejakezana ihany makasina tokony arakirasain'ny fandarana tamty alde manao velomany mpijerintsika rehetra ary manantena fa tondrasoan'ny firenena ny ady-hevitra tokony zao ataontsika zao fantanina ensatsy nisy resaka ny ainga hoe nanantena ho voatendry tao anatin'lay manimo farany teo ony ianao eny satria tsisy an'izany tsy maran'izany sady tsy nanatitra CV ny tenako tsia tsy mbola tany Ambotsoa tany Iavoloany tongotsy natao Ambotsoa efa 10 taona angambozao ka ohatrany hoe tsy teo ny président dia zay nampatonga anao ntikika hoe coup d'état interne io fa président mbola tsy tany fa sao dia ravely sans constant tany ravely sans constant nge nikikika hoe coup d'état sako olo laza ihany tany amin'ny Facebook hoe ohatrany hafahafa ihany zao nge ny izay ny ilaina le politika gasikara mikany io fanjakana io dia ny fetsiketsehana dia tena mahay maraiky an'izay daholontsika misy ary momanao hoe rahoera ka n'olo gouvernement avizy hatramin'izay mitsoalajoala be ny ao Iavolo seza tsara tare be nandritry ny intelo minefatra nanova izy zay tapitapiko tsisy nina fa raha matokely anakiray miteny dia hoanao anany aveo le raha matoa ohatra ny vohoaka sa tsy haiko tsony dia mametra-panontaniana ianao misy zavatra tsy nilamina to zay ny voalohany fa raha za manokana dia ho an'le olona mieritreritra zatra mivaroteny angamba dia ianay indre miseza tsy tany Iavoloana indre mandeha tao anatin'ny 10 taona tsy teny Ambotsotra ny indre mandeha mbola tsy teny amin'ny tranony Andrajorelona tamin'izaho minisitra fa kosa raha misy raha zay mahatsara ny firenena na tokony ho any anaty tranomby araka manao meo dia ho any anaty tranomby dia ataoko meo raha manavitra ny Madagasikara makasiraka indrindra toko tamin'ity alina ity sodapetsaka gasikara izao raha sika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'izao alina izao ny fandarana mamefy fotonanao amin'ny rapitso ireto klasy topafy veloma toka
azo antoka foana fa atsiro na andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine libérator ary vao mihinana indray dia te hihinana foana.